Kilalao maro isan-karazany, telo gony raha atambatra ny hamarony no nozarain'ny fikambanana asa anaty famigitraka ho an'ny mpikambana rehetra tamin'ny folakandro ny sabotsy 24 desambra 2024 teo, tetsy amin'ny tranoben'ny kolontsaina Mahajanga. Tamin'ny mpilaminana tanteraka no nanaovana izany fizarana kilalao izany. Niavaka satria samy nanana ny badge avokoa ny mpikambana, ka izay voasoratra anarana sy manana badge rehetra dia voaantso avokoa ary nahazo ny anjarany tamin'izany. Etsika efa fanaon'ny fikambanana asa anaty famigitraka ny fizarana zavatra toy izao, isaka ny misy fetina fankalazana mandalo eto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny asa sosialy izay antom-pijoroan'ny fikambanana asa anaty famigitraka rahateo izao etsika izao. Nomena tombony manokana tamin'iny fankalazana ny Noely iny ny ankizy rehetra. Tonga ma ty fotoana nandroany ity izay mifanomezanay tamin'ireo mpikambana izay ao anatin'ny association asa anaty famigitraka. Zany hoe ny ao amin'ny olona izay ao anatin'izany association asa anaty famigitraka zany dia mahazo tombony tanteraka. Tamin'ity nandroany ity zao nomena tombony zany ny zanaka ny mpikambana izay ao anatin'izany association asa anaty famigitraka. Nisy zany ny fizarana kilalao zany hoe mba samy mitovy zany ireo ankizy, zany hoe mba miaraka amin'ny lalao satria fety Noely atsika zao fetiny ankizy ihany koa dia mba mizarana soma ireo ankizy soma gitraka zany zarana tamin'ity nandroany ity na dia tsy teto anteranarany président d'honneur dia iny zany ny anjara brikiny ho an'ireo zanaka mpikambana izay atao anatin'izany association asa anaty famigitraka izany. Dianareo mpikambana atao aminay moa zany ravoravo nahazo kilalao fa zahay mpanolotra koa moa zany dia falifaly satria hitanay fa tena tsy nisy fikorontanana tena afapo tanteraka zany zay tamin'ny filaminana androany dia miraharentsika rehetrarehetra ho tratra Noël sy ho tratra fety farany taona ary taona vaovao 17 Ny ray aman-dreny no nitondra ny teny fisaorana avy amin'ny ankizy izay nahazo izany kilalao no zaraina izany. Naneho fankasitrahana andramatoa asa anaty famigitraka Filoamboninahitra sy ny fikambanan'ny mpankafy azy ao anatin'ny association asa anaty famigitraka. Misy mijery tokoa ny zanaky Mahajanga na dia any an-tany lavitra aza ramatoa asa anaty famigitraka hoy ireto ray aman-dreny. Misaotra betsaka ny asa anaty famigitraka tsy nanadino ny zanakanay nanome kilalao mitohy hatrany ny asa sosialy ny hatramin'izao nanomenay badge nanomenay kilalao dia misaotra betsaka anazy tsy manadino misaotra betsaka amin'ny président zany namehany ity kilalao ity ary le tombobe ny alana arengany mba hitohy jusqu'à amin'ny farany ny fikambanana. Misaotra betsaka ny asa anaty famigitraka amin'ny andro fetismo zara kilalao any ankizy. Misaotra betsaka anazy zany. Tena faly izay ray aman-dreny amin'ny zavatra nataony. Ny tarika Jeune Safira, tarika mpanao hohadravy ao amin'ny fokontany abattoir Marivato no nanafana ny hetsika tamin'iny 24 desambra teo iny. Teny am-piandohana sy teny am-pamaranana. Nanome fialamboly ihany koa ho an'ireo mpikambana ao anatin'ny association asa anaty famigitraka izay tonga naka ny anjara kilalaony tamin'iny andro iny. Mbola hisy ny hetsika manaraka ho karakaray ny fikambanana asa anaty famigitraka amin'ny 17 ny volana desambra izao, izay izarana ilay nofokena amin'ny tampihavanana ho an'ny mpikambana rehetra. Avy any amin'ny ramatoa asa anaty famigitraka avokoa ireo fanomezana rehetra. Proof fa mijery hatrany mpiarabelona aminy izy na dia any ivelan'ny Madagasikara aza no mipetraka amin'izao fotoana. Zany hoe akoatra ny kilalao izay zarana amin'ireo zanaka mpikambana dia misy ihany koa ny nofokena amin'ny tampihavanana izay ho zarana tsy ho ela, zany hoe mety amin'ny le 29 izaranay amin'izany nofokena amin'ny tampihavanana zany ho an'ireo mpikambana izay mba hanao fety sambatra zany amin'ity fitsananany taona 2017 ity. Ny fikambanana asa anaty famigitraka dia mifototra indrindra amin'ny fanaovana asa soa mivantana amin'ny mpiarabelona. Etaeta andramatoa asa anaty famigitraka ny hitondra ny anjara brikiny amin'ny fanampiana ny malagasy mitovy aminy na dia efa tafita ny dilam-bato aza ny tenany. Ireo mpikambana ao amin'ny birao mandrafitra sy mitantana ny asa anaty famigitraka moa no niandraikitra ny fizarana izany. Izy fitomianada ireo ihany koa no misolo tena andramatoa asa anaty famigitraka eto Madagasikara manatanteraka ireo asa soa izay ataon'ity zanaky Mahajanga ity. Mbola mipetraka hatrany ilay teny filamatry ny fikambanana asa anaty famigitraka manao hoe antsika jiaby toujours avec famigitraka. Ety am-pamaranana ihany koa dia firarintsoa no atolotry ny fikambanana ho an'ny malagasy rehetra toa azy mba hatratra ny taona vaovao 17 indray.